Tontolo mbavao afatanteraka kosa indray ny fidin'ny mpikambana vaovao mandrafitra ny birao amin'ny ny fikambanam-behivavy eo anivon'ny ministera misahana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana tetika samary taon'ny fanatanterahana ny Miralenta no miandry ireto birao vaovao ireto. No fidina androany ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny birao ny fikambanam-behivavy Solidarité Féminine du MRI eo anivon'ny ministera misahana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Tanjona amin'ny fananganana fikambanana hatramin'ny volana aprily 2024 ny ampiroboroboana ny Miralenta. Misandrahaka amin'ny loahevitra maro ny asa hosanina amin'ity taona ity. Ao anatin'izay volavolan-kevitra izay dia misy zavatra songanina manokana zany, misy zavatra efa natomboka izany tao anatin'izay nefa ny mbola tokony hotohizana ary nieritreretina hoe ho lahara-pahamehana koa anatin'izay volavolan-kevitra izay. Dia eo zany ny vehivavy sy ny demokrasia, dia ny vehivavy sy ny fampiroboroboana amin'ny firenena tan-dalàna, dia ny vehivavy sy ny fahaiza-mitantana, ny vehivavy sy ny fampihavanam-pirenena. Ireo zany nieritreretinay hoe ho zavatra lohana zany hoe lahara-pahamehana zany tokony ho tanterahana ampisehoana hoe izay no tena andraikitra sahan'ny vehivavy. Isan'ny naporisika sy nanohana ny finiavana fametrahana ny fikambanana Solidarité Féminine du MRI ny ministera noho ny fahatsapana ny mazava-dehibe ny Miralenta. Raha ny eo anivon'ity ministera ity manokana mantsy dia fantatra fa mandrafitra ny atsasa-manila ny vehivavy eto. Resaka mankotsika zany hoe solidarité nationale, zany hoe tafiditra ao anatiny na ny vehivavy na ny zaza na ny ankizy na ny jeune. Zany hoe ny solidarité nationale dia mampandray indrakitra kokoa ny vehivavy anatin'ny fampandrosoana sy fampandehanan-drara eto amin'ny firenena. Ka izay indrindra no natonga ny ministère en relation avec les institutions niezaka nampita hoe tsy objectif social akory ny fampandraisana andraikitra ny vehivavy fa tena hoe objectif institutionnel ilay izy, ka tokony ho encadrena ao anatina anjim-pandrakana ny fandamperana amin'izany objectif raha toka hikasaka ny fampandrosoana amin'ny ankapobeny itsika eto Madagasikara. Nosafidian'ireo vehivavy teo anivon'ny ministera misahana ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ny androany anaovana ny lanonana fifampiarabana noho ny fahatrarana ny taom-baovao 2024.